Dia ahoana ny fandehany? Dia ahoana ny fandehany? Dia ahoana ny fandehany? Anaranao ireo fanehoan-kevitra politika maro samihafa eto amin'ny Masy Madagasikara TV. Dia ahoana ny fandehany? Dia ahoana ny fandehany? Mandroso lalina zany tsika mandrapahatonga ny namana Fleury fa asehoko anareo fotsiny zany ny ny zavatra ataotsika androany zany de misy moa ny fanasany namana Fleury ilazana ny mombamomba ny rara Bois de Rose nisy tao Madagascar nanomboka tamin'ny 2013 jusqu'à tamin'ny faraparany 2014 za eto aloha zany dia lazaiko meloha aminareo mpanaraka mpijery an'ity vaovao ty fa betsaka loatra ny azosika lazaina hoe ny zavatra tsy mazava na ny zone d'ombre mikasika an'io raha io satria lasa miverimberina foana lay filazana ny zavatra ny information désinformation moa ny filazana azy satria iarahantsika malala fa ny arme ampiasain'zareo hatram'izay ka hatram'izao dia ny fampiasana ny canaux de communication rehetra, ny gazety, ny radio, télévision, ny réseaux sociaux ka mba tsy ampihinana mambolony ny vahoaka malagasy dia angamba tonga ny fotoana ilazana amitsika hoe inona marina ny zavatra nisy satria efa tsara marina fa tamin'ny 2014 ity raha ity zany no niseho farany ka isika zao 2025 dia rehefa mitazona andraikitra ambony ianao de misy ny antsoina hoe obligation de réserve nandritran'ny folo taona zany niezaka tsy nitondra tsy nampafantatra ny olona hoe inona marina ny zavatra nisy manoloana ny rara Bois de Rose tao Madagascar. Raha fintinina tsotsotra dia ny natonga ny Bois de Rose lasa nalaza be tao Madagascar tamin'ny nanomboka tamin'ny 2009 izy ny tena nalaza fa talohan'io efa misy namana mangataka fandraisana anjara ato andraso ask Charles to join our live. Ok, afanao namana Charles Andrianasoavina rehefa tafiditra avy anao tafiditra avy anao rahalahy eka rô misaotro betsaka anao moa manome le fitenenana Bois de Rose raiky avao ngamba no resako eto satria zay no nisy taminah tamin'ny fotoana igny de zay ngamba no resako eto ankehitriny zao. Rehefa nandeha moa zany premier anniversaire ny 7 février 2010 de samy invité tao daholo moa zay tamin'izany satria na de tsoro koa za tamin'izany efa tsy mazoto ny anatrika fa saingy tsy maintsy nanatrika dia 3 jours taorian'izay le 10 février teny Pilomane zay tamin'io fotoana io no nisy olona niantso avy any Voemar le olona tsy fantako fa tamin'izay fotoana zay moa nataoko vera le numéro ny fils de afaka miantso ana daholo zany zay olona te hiantso rehetra
dia nisy ny antony avy eny Voemaro hoe mon colonel de tonga de fa haiko moa le farafeony zany olona avy eny avaratra de karakory zalahy nataoko anazy de tonga de niovra be koa izy vatany vao naovako le fiteniny mba miviety iny reo zalahy izy aiza ho nataoko anazy aty Voemaro lavitra be ny zany zalahy nataoko anazy fa misy inona no ato kehitriny zao izy misy mameno conteneur zareo 73 conteneur prévu izy iainga amin'ny telo tolakandro le sambo ka tongavanareo zalahy izy mba mitadiavanao hélicoptère andro amin'io amin'ny 7 maraina de lavitra ne zany zalahy mba tongava zalahy izy fa tonga de tratranao sur place ty izy vatany vao tonga ty dia za moa zany tany Impilman de ny antony Rajoel monsieur le président mba mangataky hélicoptère aminao aza fa ataonao ino izy hélicoptère misy mission ataoko vetivety nataoko anazy aiza izy zany Voemaro fa misy inona Voemaro misy 73 conteneur de bois de rose iainga amin'ny telo tolakandro zao ka zay no ratrariko amin'ny 7 andraso le colonel lo izy fa tsoko colonel rehefa vao amby 27 ny antsona efa milamina ny amin'iny colonel lo izy milamina ho nataoko anazy efa milamina ny amin'iny ka an'le rio zany le bois de rose de henoko taorina zay amizay moa ka liana bavy le pasteur atika manao ferina bois de rose tamin'io fotoana de nangina tany fotsiny moa zany de dia 2 jours taorina zay amizay zareo zany fa be de be zany miketrika nataon'zareo tamin'le 1er anniversaire ny 7 février iny dia sy toa taorina kely zay zany de nanomana amizay zareo hoe ity 7 février ty manahirana ty raha ohatra ka tsy raha tsy apotra atsika ny tena marina amity de inona ny zavatra natao namorona commission dia niforoana ny commission de président ny commission i Maharanty Jean de Dieu ministre izy ministre tao amin'ny bureau lo tao koa izy tam'izany tamin'ny élevage tao amin'ny aiza ty Antsahavola tao tao amin'ny fanila tamin'ny bureau taminao tao izy tam'izany fa anao tam'izany mbola tsy ministre moa ny antsanary izy ty andro zany président de commission environnement dia ny antsona zany Maharanty ty tokony amin'ny 20 sasany amin'ny ray atoandro za am'izany mbola matory mbola manao siesta de mon colonel de nijerevako ny téléphone de Maharanty de monsieur le ministre mba tongava tinao izy raha ohatra ka mba azonao atao mba malakilaky zany mbola tsy maintsy tafiky ao monsieur le ministre am'izany sady tsy maintsy mbola hoandro koa za mba atao malakilaky moa le rozy izy fa misy raha maika nety izy avy any amin'ny président de nandro moa de aveo ny solokanjo de lasa nandeha tany Antsahavola de rehefa tonga tao zahay za moa zany ny chauffeur ko ivelany aty de rehefa tonga tao de efa nisy olona be de be atao de izy adolona tao izy nitarika le commission de ny procureur Ramangala Jean-Marie de ny doyen de juge Randretso Arnena Victor de nisy magistrat 10 taorina taty anankiray vehivavy zay zany le membre le commission tsisy tadidiky dolo reo fa olona anankiray ihany tadidiky tamin'le membre tsotra fa ny ankoatran'izay moa izy telo lalory zany efa fantatro dolo dia ino ho an'ny fampitsoana monsieur le ministre tsy zany izy fa natsangany président izy ny commission momba ny 7 février de zao izy ny président
de reto hitanao reto izy membre ny commission dia enao izy izy no votery ny président enao izy izy no manao ny arrestation. Ha inona ho monsieur le ministre? enao no manao ny arrestation dia amin'ny alalan'inona oa zany anaovako arrestation? Inona ny statut entiko amin'izany? Zany ohatsy police judiciaire. Faharoa manaraka an'izay ty fisiko ty tsisy statut mba farafaratsy noa mba ny exigenareo ianareo manao conseil des ministres ao ny statut-ko zay vo afaka mba miagir amin'izay. De fa zay moa leroa izy mibaiko fa de andalanao mandeha any amin'ny réchampany fa efa any enda amin'ny teno momba an'izany tonga de kobo soroko fotsiny. De taorina kely zay moa zany de fampiresadresaka tao zany zay dia niantson'ny ratourik'ola général Noël izy satria izy daholo zany moa le olona ho arretevana tamin'io fotoana io général Noël de ny colonel Ndre Mihoatra de ny colonel Jadfara de misy miaramila vitsivitsy iny ty sous-officier sy homme de troupe tony hono tsy niteneny zareo tao zay fa misy anatin'izany koa ny miaramila madinika to zany sous-officier sy homme de troupe tony ka ilana ordre de poursuite satria mako zany zahay miaramila reto tsy tokony gadra foana zany raha tsy ny lehibenay no manaiky ny gadranay. Tsy maintsy misy ny ordre de poursuite raha vao tsy tratram-body omby de zay zay vo azo atao enquête zay vo afaka déférena makany amin'ny tribunal. Fantany vao tsy navoaka ny général tompola général Noël moa zany le ordre de poursuite de raha va mandatany le zavatra iny de moa zara tao tsy vonona ny anatanteraka. Dia iny am'izay ny zavatra nisy taorina kely raha vao nanday général Noël ty de hoe avoa ihany zay monsieur le procureur izy nataony maharanteny procureur. De sarotra bianiko zany monsieur le ministre izy nanankiray sady tena fijeriko ny procureur tena tonga de nilany any 1000 kilomètres mihitsy le affaire 7 février. Za eto de raha maheno an'ity zavatra ty zokola Ramanga Jean-Marie tena misaluer anazy mihitsy niala 1000 kilomètres. De tonga de nitodika tato amin'ny doyen de juge izy Randretso Arnena Victor tamin'izany fotoana zany doyen de juge tamin'izany fotoana zany tonga de nanao exécution raha ty le olona tena bêtement fotsiny zany natsoina hoe mouton de panurge tena mouton de panurge mihitsy zany raha bandy. De tonga de avao izy maranty le soit transmis de tonga de le façonné amin'ny fils de azoko tao tamin'ny fils ge io soit transmis fa tsy niexécuteko napotrako ny rahalahy Samborona koa zany le soit transmis taorian'izay satria zany reny tsy mpanambotra lehibeko zany. Reto ny rahalahy reto ny ordre namborana anareo zaga mahay an'izany fa za tsy police judiciaire ka ina no andefasana an'zareo ty amiko ty. Dia takzay zany le izy de tsy raikitra mola izy maharanty nanery anany ny resaka todika nakany amin'ny réchamp de natsoko réchamp. Monsieur le GP raha voninao ny statut koa da azoko tanterahany ty azoko exécuté ty fa raha tsy voninao ny statut koa mialatsiny aminao kair zalany efa tsy tapakevitra ny amoaka ny statut neny amin'io de zay zany mba modina ataoko any réchamp fa mandraky ty ny androany rava foana iny fils iny tsy misy zany statut zany tsisy an'izany statut zany tao. Eo aloha anao mon colonel dia raha toizako vetivety sa misy santany antany anao mba mikasika an'izay alefa seky nanao aloha ka suite n'izay no meko anao rehefa avy eo.
ny toy moly zany le izy dia nalefa ny doyen des juges tany amiko tany le soit transmis nanamborana an'le zalahy dia tonga tany amin'ny police scientifique moa zany le ordonnance de nanao exécution raha laha teo Ambotsirotro teo. Ity amiko ty moko zany le tsy possible moko zany le ahitanao anany eto amin'ny vidéo fa ity amiko ty ne zany le procès verbal zany ty fa ela be fa teto tany zao koa ty alefa soatsapy aminary rehefa avy eo de miaraka publieko amreto dossier reto ka le izy le izy zany ho alefako aminao fa sainga ampahany any no alefako aminao fa tsy izy ray manontolo gn'amiko. D'accord. Ampahany any no alefako aminao fa tsy izy ray manontolo satria mbola ity zavatra ty ny mbola tsy tapitra ty affaire ty ary zay no zay neny anenjeny zareo anatra amin'ny namono zareo anata any amponja tany iny satria le namoaka ny ty secret ty mitovy zany satria mbola samy tsy tapitra aby raha ontsika mbola tsy tapitra ny ty raha tika zay ny tsy itiavako anazy hoe omenanao ray manontolo fa alefako aminao ny ampahany alefako aminao ny ampahany le izy dia eo no mba mijerijery anazy fa ity zavatra ty misy firy-page izy ty misy firy-page 32 pages izy ty 34 pages ngambany izy ty zay raha tsy diso. D'accord. Dia ny anaran'le zalahy le polisy moa zany tonga de mipotra anao fa zany hoe tsy tiako fotsiny teny zalahy satria namana nge le polisy ary za zany de miteny anareo le polisy le nanao n'le ninty nanao n'le expertise balistique raha la tsy nareo mihitsy no cible tiako tenenina eto fa ianareo zay sorako navita le expertise de mba tonga ty ampelatanako soma tsara le dossier ary eto de mitodika amin'ny andriamatoa Maharanty le ry moko rehefa tavaverina avy taty la réunion tamy voalohany iny de namangy anazy tamy borony to fa hitako menatra mihitsy izy tam'zany menatra zany efa tsy apatsay anazy niny resaka iny fa za fotsiny mba namangy anazy to de tena hitako izy menatra hoe ay moa zany tena hain'le zalahy tika zany le affaire io nefa de za zany de m'insiste foana am'le mampanao an'le arrestation n'le olona nefa izy kay mahafantatra ny détail satria inona ny détail moa nisy zavatra tahaka zao moa koa te fantatarako tamy vidéoko taloha reny nisy fatina promotionnaire anay oa teny amy Girard maty le zalahy io tamy 20 février 2009 dia ny fampiantso dolo moa zany zay promotionnaire zany ny alina an'iny de hoe rapitso maraina amin'ny enina le zalahy no mamoaka le razana any morgue fa hoentina ny Ambomanga kely le razana fa any misy fianakavianan'le zalahy nisy zokony tam'zay tonga teny Girard teny morgue dolo zany zay ny maraina amin'ny enina iny eo amy 20 laha teo zay promotionnaire ray tam'zany de ny alina avy any ary ty gendarme anankiray mitolony keto ianarany rehefa avao agaganareo ary hitako be de be hitako le journaliste eto reny manaraka be mahita fa journaliste anankitelo zao manaraka eto hitako eto Zora Barjone hitako eto ity Vola Ravoavy hitako eto i Voangy misy olona hafa hita mba mangataka aminareo hanontany an'le zalahy ty rapitso maraina le zalahy ty io olona konio le zalahy ny tenin'io zany de zao ny teniny tamin'io mahasavatra ny ty leçon fa nisy ina ty izy rahalahy leçon kely ty nitifitra teny amy 7 février mba ataovy sérieux lesy le zalahy ty tena sérieux ty zany sérieux mba ataovy resaka matitra tena matitra ty zany
de nisy gendarme rola koa promotionnaire-nay koa nanampy tena marina ty zany izy raha fa le riny tifitra tao le rola tamin'io niasa tany amin'ny Tobo Ratsimandrava tena anankiray niasa tato amin'ny ankady lalana tato amin'ny groupement gendarmerie de le niasa tato amin'ny groupement gendarmerie fa retraite izy ankehitriny zao fa le rola tany amin'ny Tobo Ratsimandrava fa général daholo zala rola général de division daholo ary gendarme be ny anankiray amitsika miteny zao tsy haiko na hainareo dika le gendarme be tsy haiko zao zany ny antsoina hoe gendarme be de lehibe ny gendarmerie io commandant gendarmerie ankehitriny io le niteny an'le izy rakoto malala ndretahina Jean Hubert masazavatra ty le zalahy izy ka izay ny angaviko ny jour izay ny angaviko ny jour Barjolna iangaviko ny i vola ravoavy hitako eto izy teo iangaviko ny voanga mba antaninareo le zalahy io rapitso ary plein pouvoir là zao le sirleria chambour lison zay mba teniko an'la témoin Jean daholo tsika rakoto Jean Jocelyn rakoto Jean Jocelyn commandant force terrestre nasery midigery amizao teketriny zao témoin zany daholo tsika antaninareo koa rakoto Jean Jocelyn vola ravoavy jour Barjolna voangy antaninareo izy rapitso de rapitso marina mety resaky colonel Charles ty tamin'ny 21 février 2009 c'est chaud fa za de miteny any gendarme be chambour le roue lilson et là ihany teny an'iny tamin'ny 21 février 2009 iny ary zay zavatra zay amizay zany no rehefa nitsangana le antsoina hoe CNM eto amin'ny 2009 nitsangana radio de i Rabé Gilles zay promotionnaire na ihany koa no directeur d'enquête tao tamin'io fotoana de rehefa nanao ny enquête moa izy tena resaka tamiko amizay tena marina ty zavatra voalaza zala terrible izy mailomailo la rivaly fa ile banty izy tena namono le olona teo ka mailo la izy le ry ity amin'any ty hoany dossier ty maromaro page izy ty apelatanako ty tsy vototra ty miandro procès ty ka eto dia miteny ny gendarme be rakoto malala andretahina Jean Hubert chambour le roue lilson et là ils ont en plein pouvoir là voilà témoin rakoto Jean Jocelyn PDBR là témoin tao fa rakoto Jean Jocelyn mo amma autorité militaire nazy akehitriny no itenenako an'izay commandant force terrestre izy akehitriny zao iry miasa re midigy iry d'accord ampiako kely fotsiny le information mahakasika le fils mon colonel là amizao fotoana zao zany amsika miteny zao tamty 2025 ty dia misy karazana groupe na forces armées koa ohatran'ny fils io ihany fa afa ny anaran'izay tsy haiko ino moa ny anarany sadidiko tsy haiko zany io raha manana statut na tsy manana fa io zany zao mitsangana koa ao amin'ny présidence amitsika miteny zao composé de 150 militaires bonhomme eo zany dia ry zalahy reo zany no miassurer sécurité présidentielle fa ny DSP zany dia manao sécurisation manao balizy sy manao sécurisation ny trano ny famille présidence ny hoe zay olona ny bien présidentiel zany le trano mpanjakana any Tamatavy etc donc araka ny teniko anao mipratika mitovy tsisy valaka amizao fotoana zao ary mety mbola ho pire noho ny tamin'ny transition raha zany ny zavatra misy satria mitsangana tsy tomonina fotsiny hoe fils satria le fils moko tamin'ireny ohatra ny nampisy réticence kely ny partenaire technique et financier de actuellement zany miverina koa naverina iny karazana ohatran'ny fils ary magrave anazy de misy déséquilibre be ny traitement an'le garde présidentielle zay légalement constitué zay dirigé par le DSP
sy ireto bandy composé par des gendarmes etc sy miaramila zay nirecrutena comme ça de nampagnamboarana formation commando quelques mois par un français de zay zany omena traitement spécial amizao fotoana zao na resaka indemnisation io na resaka salaire io na resaka io zavatra ohatran'izany zany a dia hitako hoe mitandra vera makany amina régime dictatorial pure zany atsika zao satria zany raha ohatran'izany a tena amin'ny pays ry Bokassa reny zany mpagnano zany tamin'ny fotoana androny zay ny zavatra misy ary ity koa ny zavatra famenana information anankiray ny resaka le du bois de rose nanatona tao amin'ny Petit Verdot moa za teo fa i du bois de rose ene raha ny fahafantarako azy a ny nanamborana azy de noho ny vavany be zay mafantatra zavatra be da be izy zany ary du bois de rose de milaza misy hoe zanaka ny tranony général Valmanana izy du bois de rose misy no miteny am'izany hoe anaterana agnatitra cadeau io cadeau io zany le vola amy carton io le agnatitra cadeau any amy papa iza le papa rehefa mitaniny namany izy zany iza le papa général Valmanana zany daholo ny zavatra misy zany ny vahoaka malagasy zany ny zavatra misy tanantrany transition reny ka zay olona tena mafantatra tsara momba ny resaka trafika ataony zareo ary nino na ny olona mafantatra momba ny trafika na volamena am'izao fotoana zao koa mila mailomailo ihany fa raha tena mafantatra ny momba an'io ianao dia matetika anao eliminena vonono ianao zany dia am'izay manginy tadiditsika tsara ngamba fa tamin'ny transition ny nisy ny promotionnaire zokonay tao amin'ny agromako i prince Zakarias iny satria niteny zavatra marina izy tamin'ireny de tonga de bo tary nefa taty afara taty zany dia société dia dirigeant société ary ny conseiller président tao ihany no tratra tao anatin'le izy ilazako aminareo fa io mécanisme na trafika io dia fantatsika tsara hoe ahoana ny mécanisme nanaovan'ny zareo satria alohan'ny ala ta Madagasikara zany tamin'ny 2000 tamin'ny premier semestre 2019 dia nanao investigation makasika an'io fotsiny natao ary zany nazahoako an'ity document ity tamin'izany ity document ity misy une partie am'ity document ity no anisany nanagadrana an'ireo l'immersia anisany ho iaho fa ny document complet aty amiko ny document complet fa zao matoa koa zany zao manomboka samy teny an'le zavatra misy dia satria tonga ny fotoana tsy maintsy tenenana an'le izy vahoaka malagasy vonona amy rehetrarehetra am'izay zany vonona zany hiatrika an'izay ho avy eo vonona am'izay hiatrika an'izay ho avy eo tsy andairana menasony hoe ohatrany nataony DG Samifina tamin'izany hoe eliminer zay zalahy ala alefaso de hitatsika eo zay tonga aloha ny tompo-toerana zay fotsiny fa nazana zany ny autorité française izay miaro ana dans le cadre ny convention de Genève dia efa mafantatra tsara ny situation rehetrarehetra ny zavatra fantatro aloha tamin'ny transition iny zany tena fitondrana jilamboto mihitsy iny
fitondrana jilamboto no fitondrana ataontsika hoe tena hoe le gangsa reny mihitsy zany. Inona moa ny antony iterenako an'ity? Ny antony iterenako an'ity zany de zao. Le olona le ataoko hoe le gangsa, tena gangsa reny daholo mihitsy zany hitako hoe namany Rajoely. Misy karana rola zao ao Mahavoky, tsy ho tonono keto ny anarana. Qu'il se connaisse. Ireo le zalahy reo de lasa mpinamana tamin'ny Ralahy moa zany ny afarako satria niaraka tamin'ny Rajoely tao tsinonako. Dia nanantona namangingina Ralahy teny Ambotsikoroatra hoe Charles, ao lesy éliminé vous ihany lesy fa mena milliard là. Ahoana ny fili zalahy reto no tokony zalahy éliminé le soulever le registre izy Ralahy fa manelingely le bady iny fa mena milliard là. Ai tena azafady baina isany fa tena tsy mety amin'ny kapokako zany ho nataoko any zalahy. Tsy mety amin'ny bilina etemoro zany anao. Tsy mety amin'ny razako zany. Iaho tia tsy frère ihany fa mba taranakarazan'olo avao tegna tony. Taranakarazan'olo tsy frère moa zany fa de hoe bon zay. Tsy taranaka mpamon'olo, mpamelon'olo zay. Tena miala tsiny amina lesy bainao fa tena milisa lesy bainao fa tsy mety amin'ny tena tsy mety amin'ny ady kapokako mihitsy zany. Nivadika moa koa Ralahy tany amin'ny Lilson. N'exécutevan'ny Lilson amina vola 250 millions raha ngaty le bande. Tany Tamatavy tadidiny iry Zora Barjona zay anina zay iry vola raha voavy iry voangy satria nalefa tamina radio mihitsy zay ny nezinezina hoe maty any Tamatavy soulever le registre maty ny Lilson. Kanjo nefa tamin'io tsy maty le bande fa déclaré le ry maty fotsiny. Za volona inareo ry fianakaviana soulever le registre afaka mitory ana amizao déclaration ataoko zao. Azonareo torina amizao déclaration ataoko zao fa tsy maty eo soulever le registre fa voatifitra tamin'ny tongony ary nalain'ny Lilson sary caméra amina na sary amin'ny vidéo amina caméra dia nentiny tao anaty tomobile de nakanamako le zalahy le karana rola rehefa tonga Lilson avy any Tamatavy. Vola amin'io any amin'ny Ralahy. Tandao sary lazitsika zay ho any amin'ny Lilson. De lasa mandeha zay tobile zalahy nakana tao. De naseho le sary gaga moko le zalahy le karana hoe fa nga tsy maty ale bandiny mbola tsy maty izy fa mbola na tobile zao. Mety zalahy avy any Tamatavy fa enoko anazy tsy haiko ny fahamarinany fa enoko anazy. Le zalahy io zany manambola be satria gangsa moko le zalahy mpanao kidnapping ty. Dia heno Lilson ony fa hoe misy coffre zany eo amin'ny ria io. Dia io coffre io mandeha amin'ny empreinte digitale. Dia izay ny antony tsy namono Lilson anazy aloha fa mbola nentina nanokatra le coffre. Tsy haiko ny fahamarinana fa zay fotsiny ty henoko tamin'le personnel tao zany. Personnel tao no teny an'io. Tsy haiko ny fahamarinana. Naseho ny analo le sary hoe tsy maty le olona, tsy maty le bande. Le karana koa surpris hoe tsy maty le ry. Azafady fa io taloha fa hialatsiny amin'ny namana Fleury za satria mandeha message aminahy izy hoe aizo fa leo angamba ho vitaina isi colonel Charles ty namana Fleury
dia reprogramme tsika le miaraka aminao fa mila manao test mialoha tsika zany zay vao manao an'le izy a manao essai zany de efa mandeha tsara izy de ataotsika tsy maninona fa veritsika ndray mandeha ho tombotsoan'ny malagasy sy mba ahafantaran'ny vahoaka malagasy rehetra ny zavatra tena marina efa tena tsy maintsy tenenina vahoaka malagasy ny zavatra marina dia misy mako miteny hoe nagnino raha zao anao zay vao miteny ny minisitra tompoko dia manana zay antsoina hoe obligation de réserve zay 10 taona anao zany a tsy mahazo mamoaka zavatra hoe momba ny gestionnao ka tapitra le 10 taona dia zay mahatonga anazy hoe zao voavoaka zany anao ny fitenena namana Charles dia taorinan'io zany zay vao ny exécutive an'le leçon amizay zany le olona zay vao maty de eto zany dia manino ty mba miantso ny feriferitretan'le olona mpahay lalàna sy le mpanao exécution lalàna reny ngavy azo atao gany milalao ain'olona tahaka an'izany rehefa tratrabe izy tsany amin'ny prison no mendrika anazy tsy alefa any amin'ny fitsarana en plus de ça l'ilson no tsy manana statut ahafahany mamono an'le olona iny ekeko izy police judiciaire fa saingy détaché aizy izy détaché tamin'ny fisiny izy tsy anamatavagna iny circonscription ary izy gne tsy nahazo ordre de mission tany amin'ny lehibe ny gendarmerie ohatra na tsaiko hoe taiza moa ny groupement nisany farany tany Antsiraony Madidy izy ine tsy nahazo le ordre de mission tany amin'ny lehibe ny groupement tany Antsiraony Madidy ka hoe hanao exécution zany olona zany tonga de ny anazy zany ordre de mission de ny ordre de mission le zalahy le karana rola reto mety fantatrareo le olona fa izy de rala rola de ao ambody vonao tonga de fantatro teneninao zany ambody vona zalahy rola de rala rola le nanatamby anamina 1 milliard fa za tsy nanaiky de l'ilson nanaiky amina 250 millions de tatakan'izany any koa le braquage le nataony zalahy tao amin'ny Colbert tao le volany zaka mamonjy soty le 900 millions mahery tonga de maniraka olona fotsiny l'ilson de tonga de manao braquage satria hoe tsy matanty masombola tam'le nahafa baraka ny fisiko tamin'ny fotoana iny firifiry n'olona niantso anao taorinany hoe ahoana ny fisinao mandroba fananan'olona fotsiny za tsy mahafantatra an'izany ay moa izy tsika zavatra irany l'ilson daholo d'accord zay ngamba namana rahalahy colonel misaotra betsaka anao nagnazava moa zany a ny tena fandaharana saika natao miaraka amin'ny fleury androany moa dia mahakasika ny hoe ilazana amitsika ny momba ny trafic de bois de rose ary na inona lazaina dia Irajoelina no tompony fanaovana trafic de bois de rose tao Madagasikara voilà izy anontany io daholo ny source ny fanagnany Rajoelina rehetrarehetra amin'ny frontière Suisse agny Lausanne agny ao Tamatavy etc dia tamina trafika daholo ny akamaroany nazahoana an'ireo fa tsy amina makaramana filoham-pirenena zany sy niledy filoham-pirenena zany sy possible hoe afaka hividy trano telo agny à Genève ankoatran'le hoe agny à Dubaï sy zay moa tsy de fantatro sy agny Maurice tsy de fantatro zay za sy de tiako mizaka ny raha sy fantatro zany fa ny raha fantatro fotsiny dia agny Lausanne etc amin'ny alalana trafika daholo no nahazahoan'ny Rajoelina an'io zay fa zareo mafy ao amin'ny communication ary zay ny faiblesse le mpanohitra inaovako hoe mitambara tsika rehetrarehetra mpanohitra fa raha tsy zany hipotoka tanteraka ty fireneny ty raha tsy mitambatra tsika ka zarazarainy amin'io communication io lazainy hoe io fa miady
mena vola sy teny io fa miady Ravalomanana sy anina io zao nisy le fiaonan'ny Rajaonarompianina sy Ravalomanana taty de tadiaviny zareo indray ny fomba hoe ahoana indray ny fomba ampiadivana an'ireo zay zany a zavatra magravy azy mila isika zany tonga saina isika vaoaka malagasy rehetra fa ny olona mitondra atsika am'izao fotoana zao a dia chefny mpanao trafika raindrainy mihitsy mody ataony hoe miady sy mamyravatomanga lainga zany vany zany tsy miady zany reo be loatra ny zavatra ifamatorany a tsy miady zany reo fa entina imanipulena ny mpanaraka fotsiny zany hoe zao ny zavatra misy fa ny tena cerveau-n'io dia i Andrazoelina ty zavatra teneniko anareo extra kely nandritra reny a ministère vo zao ny gouvernement am'izao dia misy ministre anankiray ministre ny santé tam'izany fotoana zany hoe anao karazana restructuration ny santé de hoe mba ividy matériel sanitaire zany mba tsara dia ny proposevana tamin'ny Rajoelina hoe ity le zavatra tokony hovidina président de inona ny zavatra misy tamin'ny resaka covid zany le asana bouteille gaz etc inona ny zavatra misy ok misaotra monsieur le ministre fa ny équipe efa zatra mpanao an'ity de ny équipe ny vidy azy ok ozy le ministre anao inona moa le ministre kely mbaka ny président ny tena zany lasa ny vidiny tokoa le bouteille gaz sy matériel rehetra inona ozy anao zavatra mividiny ny vidiny tany Chine le izy rehefa nividina tany Chine le bouteille oxygène dia tsy adapté amin'ny infrastructure misy à Madagascar dia jerevantsika le bouteille amin'ny sisiny lalany reny hoe bouteille made in China etc zay ny farany fa ny zavatra misy dia même reo ministre reo am'izao fotoana zao sous forme aby fotsiny tsy manana droit manao nomination na collaborateur reo fa tsy maintsy mandalo crible ao amin'ny arena daholo tsy manana droit reo manao achat na zavatra sauf raha vao mihoatra ny 200 millions d'ariary de tsy maintsy mandalo validation ny Andrazoelina ary raha ohatra ka hoe olona hafa tsy ankoatra ny havany na ny apeny zany ny vidy anazy dia efa tsy avoakany ny vola zany daholo ny zavatra misy Madagascar fa isika zany tsy taitra atsika malagasy raha tsy haiko hoe jusqu'à ovina isika gasy zay vao ho taitra satria raha ohatra ka isika rehetrarehetra zao iny tuliara fotsiny mietsika indray mandeha de fa iny résultat raha ohatra ka ny chef lieu de province rehetra miaraka mietsika indray mandeha manohitra ny zavatra tsy mety ohatran'io tsy maharaka an'izany tsy maharaka mizarazara amin'io ny force de l'ordre nanao ino izy surtout raha ohatra ka hoe misy région folo fotsiny miaraka mietsika dia tsy maharaka manao ninina izy zay ny zavatra tiako resahana ilazako aminareo hoe za miteny momba ny resaka io moko zany averimberiny le fomba anazy foana ny compte fake io hoe Antelma Bois de Rose nanenjika ny Rajoelina ny trafic de Bois de Rose nataony Rajoelina no tena saika namonoana anana tonga nanandeha taty andafy alao zavatsara aminareo reto daholo ny profo ny trafic de Bois de Rose ary ny trafic de Bois de Rose tratra tany Singapour dia olo akaiky ny Rajoelina ny commanditaire zay la preuve jerenareo maître Nicole récupéré miaraka am'zareo agny am'izao fotoana zao satria iny zany ny tena olona nampiasainy nanapotika ny Rajaonaromampianina tao zay le izy iny daholo zany manao micmac rehetrarehetra président Rajaonaromampianina misy miteny taminao hoe ianao veo anany baiko maître Nicole hoe iresaka aminao jamais ozy izy sy sany resaka aminao momba ny resaka zany Bois de Rose zany ozy izy Rajaonaromampianina tsy ho sany zany satria fantany ozy ny fermeteko makasika an'io trafic d'influence fotsiny ataony amin'ny olona rehetrarehetra zany hoe ozy izy président hoe ozy izy madama hoe
fa tsisy zavatra marina io zany a fa la preuve na de nataony menasy hoe raha tsy manao sonian'ity taratasy ty anao a de ho hitanao fa tsy maintsy ala ministra eo zaratra moa tam'izany député ka raha soronao ministra de miverina député za tsy nanao sonian'le taratasy fa rehefa aveo sy haiko ny fomba firesahany tany fa rehefa aveo za zany a nafindra tany amin'ny élevage misy manontany ato hoe lay bois de rose tany Maurice io lay bois de rose tany Maurice efa niresahako teo io le tany Maurice efa atao amin'ny document ato Kenya Maurice île Maurice zany a tamin'ny 2011 no tratra tany Maurice le bois de rose manontany Fanirisoa hoe inona ho ampidiriko ndray ve anao Fanirisoa valio raha ohatra ampidiriko anao de velantsika ndray colonel Charles manino moa ty io ny zavatra nitenen'i Nicole de zao hoe soniavy ty taratasy ty fa raha tsy manao an'ity anao de tsy maintsy hoasorona teo amin'ny maministra anao teo amin'ny restaurant tao Antsahavola eo akaiky ny anina eo akaiky ny anina teo tam'izany eo akaiky ny tsy haiko ny an'le restaurant iny moa tsy tadidiko tsony tsy Chalet des Roses fa le misy restaurant na sinoa zay teo de tao nisy io menace be io zany za monina hoe non je peux pas faire ça satria ridicule nge ny taratasy efa niconfirme fa hoe avy a Madagasikara io efa lasany de rehefa aveo koa anao zany anao hoe ity zavatra ty dia ara-dalàna marina ny fivoahany teto Madagasikara ridicule be zany contradictoire zany donc tsy nanao an'le izy fa tsy nasana analana direct zany bon tsy nasana anala moa zany fa fahitako azy resaka hoe stratégie gouvernementale fa nafindra tamin'ny environnement fotsiny zany tam'le izy fa sy nalefa hoe tsy avela hiverina ho député zay ny zavatra misy vahoaka malagasy zany rehetrarehetra zany mbola azoko ijoroana zany fa za moko tsy amina justice a Madagasikara aloha raha amy justice am'izao tsisy zavatra azoko atao mihitsy satria ny justice am'izao efa fantatsika tsara fa à la merci zareo zany fa raha kosa raha ohatra ka justice internationale impartiale tena sako ijoroana tsara mihitsy ny filazana an'izany rehetra zany avec des documents à l'appui avec des documents à l'appui ka zay zany ny zavatra tiako ampahafantarina atsika vahoaka malagasy raha ohatra zany am'izao fotoana zao milaza zareo hoe Antelma bois de rose etc dia za miteny aminareo fa any Rajoelina et ses acolytes daholo ny bois de rose tratra rehetra tao Madagasikara araka ny teliko anareo le olona tononona tam'izany rehetrarehetra zany efa niteneniko teo Fanirisoa le olona nandray le paiement fa niteneniko teo aloha teo tao amin'ny samifilina misy ny copie le paiement le izy zay nifandray tam'le resaka Panama Papers fa ny avokako zany niteny hoe aza misite nommément ny anaran'le olona fa ampahafantarin'ny olona fotsiny hoe zao ny zavatra misy dia ny olona zany no mafantatry tonga de fantatry ny olona hoe zao ny zavatra ho atao fa ny zavatra nisy zany dia ity Nicole ty zany ny tena nanapotika ny fitondrany Rajaonarimampianina rehetra satria nanao trafic d'influence nandainga rehetrarehetra nampiasa ny anaran'ny madama satria izy eny foana izy miaraka madama satria ozy izy président Rajaonarimampianina Antelma de na inona tsy andefa message ampy tam'izany président oa amin'ny fomba hoana moa tonga de saizako hoe teny aminao hoe le olona milaza hoe conseil spécial anao question ny Fanirisoa amin'ny samifilina ve zany zao ilay dossier sa any amin'ny PAC ity ny dossier efa lasa tany amin'ny PAC Fanirisoa efa ty amiko ty ny dossier tany amin'ny PAC fa efa tokony nandeha tao amin'ny Assemblée nationale
satria efa tokony miakatra haute cour de justice ty dossier ty, fa rehefa lany zareo tamin'ny 2018 iny dia ity dossier ty no nanjavona voalohany tao, fa za moa zany efa nanana an'le dossier zay tsy fantatry zareo, za zany efa nanana an'le dossier. Fa ny samy film koa zany dia mafantatra tsara n'ity dossier ty, manana tsara ny preuve amin'io makasika an'io resaka blanchiment d'argent makasika an'io bois de rose io tao Madagasikara, mafantatra tsara zareo. Fa araka ny teniko samy matahotra daholo, matahotra n'izany ohatran'izany tenen'ny colonel Charles teo zany hoe zay manadala de hoe ahoana omena an'izao lafa vonoina ty, ohatran'ny namonoana an'le bandy kely tery andohany Manoseza hoe raha fantatry zalahy hoe mety anahira tonga de exécutena de tenenina hoe olon-dratsy io. Oui. Zay le izy ry vahoaka malagasy fa ialana tsiny ndray mandeha amin'ny namana Fleury Rakotomalala noho le problème technique teo, fa ho averintsika amma journaliste d'investigation anao dia ho préparetsika mialoha le izy dia averintsika amin'ny fomba formule mampety azy itiavana ho azy ny anaovantsika ny fionana manaraka. Zay angamba amin'ny ankapobeny ka dia misaotra betsaka atsika rehetra nanomboka tamin'ny 19h atsika 21h30 zao 19h30 nanomboka 21h30 zao ataoko ngamba fa ampy zay dia mbola mamerina ny fisaonana atsika rehetra, fa mbola raha misy ny zavatra tsy maintsy mbola ho tenenina dia tenenina. Ny manahirana kely tamin'ity zavatra ty ity zany ity zavatra ty dia tokony zavatra hoe nalefa tamina haino manjery any Madagasikara, fa tsy misy haina manjery sa anasa azy raha ohatra ka misy télévision zany mbola vonona say anasana na zavatsara ny zavatra misy ny zavatra rehetra. Za kosa tsy manaiky hoe atao enregistrement de rehefa aveo filtrenareo mitiavanareo azy tsy mety amiko, fa direct ohatran'izao zany ny anaovana azy de teneniko eo ny zavatra misy rehetra ho fantatry ny vahoaka malagasy, dia na mandoha vola raha zay tsy maninona fa invité o zay hiteniny zavatra marina. Fomba amin'ny tany demokratika ny fampahafantarana zavatra marina toy izany, ohatran'ny nataon'ireny raha momba ny Sarkozy taty ireny dia tsy maintsy tenenina ny zavatra tena misy marina mba ho fantatry ny vahoaka malagasy, ahafahan'ny vahoaka malagasy misaintsaina hoe kay ve izany ny zavatra tena nisy tamin'ity raha ty. Misy sasany amin'reto information reto zany no ampiarahako amin'ity publication ty amin'ny Facebook rehefa aveo afantarantsika rehetra azy. Ny tiako resahana makasiky ny tantaran'ny Bois de Rose dia après nisian'ny cyclone Géralda dia betsaka ny hazo tapaka tany amin'ny faritry ny tany amin'ny région Sava surtout, dia tamin'izay zany no nisy ny fanapahan-kevitra ny fanjakana mbola tamin'ny andron'ny Andriamatoa Marc Ravalomanana zany no tamin'izay no nisy fanapahan-kevitra ny fanjakana hoe reo hazo tapaka reo aleo valorisena, dia natao moa zany tamin'izay ny nisy ny fakanan'ireo hazo tapaka. Nanomboka tamin'ny 2009 rehefa niakatra teo amin'ny fitondrana Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina dia lasa nisy opérateur anankiray izay inona moa lazasika azy nisy exilé taty France, dia nisy opérateur izay akaikin'ny Rajoelina ihany koa no tonga nanantona azy taty hoe ndao ala andeha ody fa efa niala ny Flora Valomanana, fa zao kosa omeny lahana daholo ny canaux rehetrarehetra makasika
ny bois de rose 2009 ozy tonga taminy ilay opérateur métis chinois anankiray dia bon nanao an'ilay opération moa zareo iarahantsika malala reny lay opération nisy tamin'ny 2009 isan-karazany fa naterina tao ambohitsorohitra mihitsy aza tamin'izany tao amin'ny namana tamin'ny SGP tamin'izany fotoana zany ao ny fanaterana ny vola ho an'le olona mangataka autorisation hanondrana ny bois de rose 2009 ozy taorinan'izay dia nandeha foana moa zany nanitra ny transition zany dia samy nanao daholo na reny mpivarotra olona mpanao pièces détachées de lasa manao exportation de bois de rose azavaiko anareo zany ny mécanisme hoe ahoana ny fandehan'le bois de rose ho azavaiko anareo rehefa avy eo taiza daholo ny tratra nanomboka tamin'izay niditra teo amin'ny environnement fa ny fomba fanaovan'ny zareo azy dia ny zone rehefa vitako dossier moa ty zavatra ty asiako anareo kely fotsiny ny mode de fonctionnement zany ohatr' zao fa publieko ty zavatra ity mode de fonctionnement ty ahafahan'ny olona mafantatra hoe zao zany ny mode de fonctionnement zareo ny zone ciblé tamin'izany fotoana zany dia ny forêt protégée nord-est de Madagascar, parc Masoala sy Marojezy ny olona ampiasaina dia ireo villageois izay azosika lazaina hoe sahirana ara-pivelomana dia ny stockage dia atao anatina entrepôt clandestin eo anelanelan'ny Iantala sy Mananaranord dia rehefa avy eo zareo manao montage logistique et administratif ny montage logistique sy administratif dia manao zareo faux permis d'exportation dia manao amin'ny alalana famazava azy fa ny faux permis d'exportation io zany no anomezana misy ny fanomezana vola ny fonctionnaire rehetra ny douane gendarmerie ny responsable portière etc dia manao société écran zareo io société malgache na étrangère dia ny olona misoratra amin'io société io dia matetika olona efa maty zany fa karapanondro ny olona efa maty io na mety hoe karapanondro fronona mihitsy no anaovana an'ilay société ohatrany hoe iny olona iny zany tompole société manao an'ilay exportation dia ao anatin'izay ny fomba fiasa moa zany manao ny falsification na document izay tenenin zareo hoe comme bois légal ny bois rehetra avy a Madagascar na Kenya dia misy facture sy certificat fictif falsifié ihany koa na rétrogradé avy amin'ny CITES zany hoe angalariny zareo daholo zany ny certificat CITES satria ny fanondranana ny bois de rose zany dia tsy maintsy misy certificat CITES. Ny CITES dia organisme anankiray izay manara-maso sy miaro ny mijery ny commercialisation ny espèces protégées basées à Genève. Ny transport international zany dia ny port principaux nampiasaina dia tao Tomasina sy ny port secondaire rehetra any amin'ny faritsy Sava iny. Containerisation dia containerisation mixte ny ataon'zareo zany hoe afangaro amina entana hafa vary ohatra ny bois de rose. Reto daholo ny firenena andalovana: Maurice, Comore, Kenya, Sri Lanka, azafady fa namana Fleury miditra
miditra ato namana Fleury amin'ny YouTube demande d'accès au streaming validé. Zafady vetivety fa mbola mampiditra ny namana Fleury aho a. Ao a ny destination finale toizako ihany le izy a mandrapa tonga ny rahalahy Fleury a, ny destination finale dia any a pas disponible en ce moment. Bon, toizako le izy fa ohatrany misy difficulté technique miaraka amin'ny Fleury zany a. Ny destination finale dia Chine, ndraindray koa makany Vietnam sy makany Dubai. Ny fomba anadiovana ny vola dia amin'ny alalan'ny réinvestissement dans l'immobilier, hôtel na koa omena ny parti politique. Ny zavatra nataon'zareo zany a dia mifinancer ihany koa ny politika tao Madagascar. Dia zareo moa anatin'izay a mampiasa ny menace, ny intimidation, ny violation sy ny délocalisation, zany hoe rehefa hitan'zareo zany a ny toerana hoe tia manomboka ciblé dia ovaina le toerana misy an'le izy. Lava be le processus satria misy bûcheron, misy collecteur, misy transporteur, exportateur, financier ary acheteurs internationaux. Zay daholy a ny exportateur ny ao anatin'io. Rehefa tonga ny 2014 rehefa lany ny filoha Erajanor-Mampianina de tadiditsika tsara fa nanao kabary ny filoha Erajanor-Mampianina hoe ajanono manomboka hatreto ny fanavefasana an'ireny harem-pirenena ireny. Kabary mezina teo Mahamasina. Amin'io andro anaovana kabary io mihitsy anefa zany a no nisy fanondranana bois de rose 3000 tonnes niainga tao amin'ny porony Toamasina le jour d'investiture du président. Zay moa tsara ho fantatsika zany a satria misy an'izay a mode opératoire zay zany a rehefa manomboka misy fetifety na misy zavatra mahavariana ny olona dia iny a zalahy no mandefa na bois de rose na mandefa volamena na autre chose. Zay tokony fantatsika mpanaraka zay pijery an'izay. Zay zany mode opératoire an'le trafiquant rehetra à Madagascar. Dia tamin'ny mois de février zany a dia 2014 de nisy ny cargo MV Oriental Pride. Zay a niala ny porony Toamasina dia nitondra 30 000 rondins de bois de rose, soit environ 3000 tonnes. Le 28 février 2014 dia tafiditra tany Singapour io bois de rose io. Dia
le 11 mars 2014 no niacosta tamin'ny portny Jurong à Singapour ny cargaison dia tratran'ny autorité locale tao zany fa talohany oento kely ianareo mialohany teo amin'ny période nisy hoe élection présidentielle 2013 anelanelany teo oentiko makany ianareo aloha satria zao ny prime ministre Omer Berzik tamin'izany fotoana zany no nisahana ny ministère-ny environnement. Raha hitanareo tsara dia ny prime ministre Omer Berzik nanao ny passation tamiko. Dia nisy document ny passé-ny premier ministre Omer Berzik tamin'izany fotoana zany ihany koa tamin'ny mpitondra hoe itia ny momba ny dossier Bois de Rose. Fa ino moa zany tsy nisy tohiny. Fa tamin'ny andritran'ny fitondrana tamin'izany fotoana zany dia nisy olona nandeha nanao an'io embarquement io nandeha nakany tamin'ny région Sava aloha sy nakany Tamatavy. Iza ny olona nanao an'izany tsy nety nanao sonia ny ordre d'émission zareo ny premier ministre Berzik tsy nety nanao sonia ny premier ministre Berzik fa tenen'ny premier ministre Berzik hoe ataonareo any zany fa za tsy mahavita manao zavatra ohatran'izany. Dia nandalo tao amin'ny chargé d'émission anankiray zareo dia chargé d'émission ny ministère-ny environnement no nanao sonia ny ordre d'émission an'ilay olona anao ny embarquement tany. Tao anatin'io ny olona tena personne clé ny teneniko anareo dia maître Nicole. Maître Nicole izay avocat conseiller spécial ny Filoha Erazanavampianina taty aoriny. Rehefa tratra zany amizay, rehefa nandeha amizay lasa tany amizay izy zany. Io zany tany amin'ny talohan'ny investiture io zavatra io talohan'ny février io zany no nisy an'izay resaka hoe mission mandeha any Sava makany Tamatavy zay. Nisy olona anankiray koa fantatro miaraka tamin'ny maître Nicole ny toa nanao an'io mission io fa alao aloha zay maître Nicole zay nyteneniko dia satria ty zavatra ty mety mbola hitoy ty affaire ty zany. Ny tamin'ny faha 20 ny volana avril zay zany tamin'ny talohan'ny volana mars zany le cargaison tratra tamin'ny 11 mars 2014 ny tratra tany à Singapour. Ny volana avril 2014 no nivoaka ny nomination nay en tant que ministre de l'environnement. Nandeha nanao mission tany en Amérique du Sud tany angamba zay no mahazo ny message hoe zereo arao ny vaovao fa misy cargaison tratra any à Singapour. Verina moza zany dia natao ny inventaire rehetra aiza daholo misy ny trafic rehetra no ny Bois de Rose tratra satria réactivena zany ny comité de pilotage. Comité de pilotage zay présidé par le premier ministre Kouloge. De rehefa ny présidé ny zany dia inventoriena hoe aiza daholo misy Bois de Rose tratra. Dia tany tamin'ny 2011 zany nisy tratra cargaison tany Île Maurice. Nisy koa tratra tany Sri Lanka ary nisy tratra tany Mombasa. Tamin'ny mois de mai zany ny tratra ny tany Mombasa dia
tany Sri Lanka tamin'ny mois d'avril 2014 io ihany koa nitratra tany Sri Lanka. Zany hoe raha mois de mai tratra Asy Mombasa zany dia tamin'ny début an'ilay tamin'ny fin de transition zany no miainga tao Toamasina na tany amin'ny porony Voemara ireo cargaison reo. Zay zany zay daty anankiroa zay tazomintsika tsara, reo daholo ny ato daholo ny document mahakasika an'izany ato daholo ny document mahakasika an'ireo dossier tratra reo. Ity asehoko ety ndaso ity ny document reto ny document mi-attesté ny enquête internationale, enquête indépendante nataony EIA, voilà reto zay zany le dossier mahakasika an'io. Inona zavatra nisy? Ny zavatra nisy dia toy izao. Rehefa tratra le dossier le reo Bois de Rose be da be reo, nisy tany Sri Lanka, nisy tany Mombasa, nisy tany Singapour, dia nandefa mission ny premier ministre tamin'izany fotoana zany Roger zay président ny comité de pilotage, nandefa mission nizara roa. Ny ekipa ilany nandeha tany Kenya, Mombasa, nanao ny Afrika manontolo. Ny tenako miaraka amin'ny namana Rala Tahir zay mpiasa tao amin'ny ministèren'ny affaires étrangères sy ny conseil spécial ny PM tamin'izany Andriamatoa Zafera no nandeha nanao mission tany Singapour sy tany Sri Lanka. Ny tao Sri Lanka ny mode opératoire an'zareo moa zany de mazava hoe le dossier araka an'le reny teo zay hoe dossier falsifié daholo ny tao anatiny. Fa le tany Singapour zany ny tany Sri Lanka zany aloha dia impossible mihitsy ny identifiena hoe iza le olona aiza ny toerana ny aingana. Fa kosa ny tao Singapour dia nazava tsara mihitsy, nazava tsara mihitsy ny tao Singapour fa avy taty Madagasikara la izy, satria indraindray taon zareo hoe avy any Afrika le izy na dia avy any Madagasikara aza, fa avy taty Madagasikara. Tsy nino anefa zany ny fanjakana singapouriana raha tsy hoe misy authentification scientifique avy tamin'ny université d'Antananarivo nilaza fa hoe tena d'origine malagasy io Bois de Rose tratra ao Singapour. Izay ny taratasy zay lazaina fa hoe ny authentifié ny tenako, satria io taratasy io tamin'izany fotoana zany dia nilaza hoe avy ety Madagasikara ny Bois de Rose zay tratra, satria ilainy zareo singapouriana iny mba hamerenana ny bien de Madagascar miverina tia Madagasikara. Zay zany ny zavatra nisy. Inona ny zavatra nisy nefa taty aorinan'io tonga tao amiko ihany koa nanatona ny le olona niteneniko teo aloha teo zay nandehana chef de mission hoe ty misy taratasy hosony avinao, za tsy nentinanao sony ho hitanao tsara fa raha tsy manao sony an'ity ianao dia tsy maintsy miala eo. Asory raha asorinareo fa za tsy hanao sony an'io. Zay ny valiteniko tamin'ny maître Nicole. Fa rehefa avy eo moa zany tsy tena tonga dia nasorony zareo fa nafindra tany amin'ny ministèren'ny élevage. Zay zany ny zavatra nisy. Rehefa avy eo ny taratasy
nataony zareo tany ambadika tany tsy haiko inona fa gaga zany rehefa navoaka taty aoriana hoe misy taratasy nosiny avoko milaza fa hoe authentique ny exportation an'le bois de rose ta Madagasikara. Non, tsy zany misy le taratasy tamin'ny voalohany fa inona ny stratégie nampiasainy zareo. Ny DSI tamin'izany fotoana zany dia mbola DSI teo aloha, zay tsy nisoloko moa zany ny DSI. Za rehefa tamin'ny ministèren'ny environnement tsy tonga de nanolo olona zany fa hoe avelao aloha testena le olona. Ny DSI zany mbola ny DSI taloha ihany. Ny DSI directeur en système d'information, izay migérer ny compte ny utilisateur rehetra ao amin'ny ministère dans compte utilisateur ako zany sy ny compte utilisateur ny SP. Le taratasy falsifié nataony zareo zany nalefany tamin'ny alalan'ny compte-ny SP ako tamin'izany fotoana zany, personnel mafamaty izy i Sombo, tamin'ny alalan'ny compte-ny Sombo no nalefa tany am'le autorité singapourienne. Rehefa vita iny dia nalefa nandositra any Canada le DSI. Tsy haiko raha mbola any moa izy am'izao. Tsy haiko raha mbola any izy am'izao. Tamin'io natratrarana an'io bois de rose tany Singapour dia safotra ny DG ary ny hospitalisena, ny DG ny environnement. Satria io olona io dia olona milaza fa hoe akaiky ny maître Nicole. Zay zany ny zavatra nisy. Rehefa nandeha indray le investigation rehetra. Rehefa nandeha indray ny investigation rehetra, ndraso rahala ampidiriko anao rahala Charles ady. Efa nampidiriko ianao ao ve? Efa nampidiriko anao ao ve? Oui. Ok. Efa tafiditra anao fa tsy hita fotsiny ny sarinao fa ny feo efa eno zany hoe ny olona manaraka zany maheno tsara. Ny zavatra nisy araka ny voalazako zay dia zao ny raha nisy. Rehefa tena nandeha ny investigation rehetra dia nisy olona izay azosika lazaina hoe baron le tompony rehetrarehetra satria araka ny teneniko le modalité de mode opératoire dia nisy an'le acheteur en Chine. Io acheteur en Chine io dia tsy mahafantatra afa-tsy olona anankiray a Madagasikara. Io ihany ny atokisany. Amin'ny compte-ny olona io daholo ny vola no miditra. Dia rehefa avy eo io compte-ny olona io indray mifandray amin'le baron zay olona akaiky ny filoha Andrinirina Rajoelina. Dia io olona akaiky ny Andrinirina Rajoelina io zany maka ny anjarany aloha tsy maintsy omenany azy. Tao anatin'izay no nahitana vola viré tamina compte offshore 5 millions de dollars. Io vola 5 millions de dollars io moa rehefa nandeha ny affaire Panama Papers dia nivoaka avy tao le 5 millions de dollars. Le affaire mbola ankoro, mety mbola ankoro dia aleoko aloha mbola tsy manao violation satria nanontany ny avokako dia tsy afaka mbola miteny an'le anaran'le olona voakasika an'io 5 millions de dollars io mitenako fa io zany dia nahazo vola mialohan'ny fotoana tratra ny samy finina somatsara izany vola 5 millions de dollars zany samy finina tao Madagasikara. Tena tratrany. Manana an'izany dossier zany ny samy finina tao Madagasikara. Fantatro ny DG ny samy finina tamin'izany satria olo avy aminay latany de fantatro. Manana an'izany izy. Rehefa nangatahako tamin'le copie-n'le chèque
hoe meona le copine le virement io de hoe aza mensisy tam'izany ianao fa so de ovonon'olona fotsiny amin'ny zavatra tsisy dikany. Zay zany ny message azoko. Mijanona moa za zany satria mbola vao tonga taty Frantsa koa tamin'io de mbola tsy nanana tsara ny protection suffisante zay afahako hoe contre-attaque fa zao hoe ndray andro tsy maintsy ivoaka ty affaire ity. Dia rehefa avy eo zany tamin'ny 2018 dia tonga am'izay ary ny reto dossier be dabe reto. Nefa nandeha foana zany ny investigation. Tonga reto dossier zay nasehoko anareo ty le dossier reto tony ny enquête azafady tony ny enquête nataony enquête sur l'exploitation. Voilà. Une enquête nataony EIA miaraka amin'ny preuve rehetra. Ty dossier ty tamin'ny 29 août 2018 no niditra tany amin'ny Assemblée nationale. Izay dossier tokony mandeha haute cour de justice fa rehefa vo lany Andriamatoa Andry Rajoelina tamin'ny 2018 dia ty ny dossier nanjavona voalohany tao. Ny dossier makasika ny haute cour de justice ty. Zavatra tsy fantatry zareo anefa dia za efa nanana ny copie an'ilay dossier. Ty izy amiko ty. Zay zany ny makasika an'iny. Ny tiako lazaina manaraka koa de zao tamin'io fotoana io dia nandeha ny fiantsona nataon'ny Bianco. Ny DG ny Bianco tamin'izany fotoana zany dia io lasa président CSI amin'izao fotoana zao Andriamatoa Jean-Louis. Ny DG territorial tao Antananarivo dia un général, tsy fantatro général io moa zany fa mbola tsy nahita azy fa rehefa natao ny enquête ny ino moa zany ny audition tao amin'ny siège ny CSI tao Antaninarenina nazavaiko ny zareo araka an'izany zavatra rehetrarehetra ny processus rehetra nisehon'iny trafika iny zany ny zavatra nisy. Dia amin'ny farany amin'izay hoe tsy misy zavatra ho teneninao ve de nanonteny an'zareo ianareo ve de tsy mahafantatra hoe iza ny olona tena nanondrana an'io Bois de Rose io. Tsy mahafantatra zay monsieur le député, efa député moa za tamin'izany. Tsy mahafantatra zay monsieur le député fa teneny aleo janona am'izao ny zavatra misy taty aorina dia nanjavona tompoko ny raha Bois de Rose tao amin'ny ACJ ity dossier ity sy ny dossier izay nanenjehan zareo ana momba ny Bois de Rose. Fa inona ny zavatra ny foronina ndray? Ny zavatra ny foronina de hoe misy dossier makasika ny fanaovana abattoir tany Fianaratsoa za efa misy ny élevage. Zay dossier tsy nandalo teo ambany maso kokory fa nisy opérateur avy any Fianaratsoa no namorona azy fa mba tsy anahirana an'le olona pour l'instant dia tsy mbola ho teneniko aloha zay satria zay resaka momba ny abattoir. Iny zany ny dossier natao tao. Inona am'izay ny zavatra nisy rehefa taty aorina zany mbola ilatsaka député ny tenako de fa nisakanana zany natao tous les moyens. Le jour andeha hidina ny mananjary anao propagandy efa vita ny élection présidentielle amin'io zany. Le jour anao propagandy dia misy misignal hoe miala tao ianao fa ho kidnappé ny zalahy.
amy 12 aby tonga de niala tao Antananarivo na de prévu hoe ny ariva niala tao tam'izany tonga de lasa nandeha nakany Mananjary satria any Mananjary zany mba je suis chez moi mba sécurité sarotra am'zareo ny hoe anao kidnapping tam'izany. Fa rehefa aveo tany amy députation am'izay natao tous les moyens satria nisy délégation avy Antananarivo misy zay miaraka zay indroa amy tompony nanao tous les moyens ataovy tous les moyens tsy alany any an-telona dia natao zany ny tous les moyens anisany nanao an'izany ingay écran plat izy nanao ny opération rehetra ministre écran plat ministre intérieur iny zany zay le izy za tsy teny an'le resaka hoe inona fa le resaka hoe famonoana sy rehetrarehetra fa rehefa tsy lany député zany dia lasa moa zany mbola mandeha manao vacances kelikely mandeha any Anosibe mandeha any Morondava mandeha any Toliara za any Morondava zany no mahazo appel hoe interne teo za aty Morondava je suis en vacances de niteny moa le olona zany il faut que tu partes il faut que tu quittes alohan'ny kilalaon'ny Barea io fa ahoana wa non ils sont en train de préparer votre assassinat za sy John Nelita zany any cité tao anatin'io hoe ovonoana tout de suite après de niantso John Nelita hoe zao le soa John Nelita sika dans ao anatin'ny collimateur Anjalao ovonoana ka ahoana ny atao tsy nino John Nelita moa zany fa miteny izy hoe za le tsy efa maheno an'izany matetika tenen'olona za le tsy efa miaraka am'ireo tsy matahotra an'izany tsony ah bon nandeha ny fotoana un mois jour pour jour ny atsokony John Nelita maty ampijerena baolina Barea John Nelita rehefa maty John Nelita de niverina niantso andray le olona izay manana renseignement momba ny Madagasikara manontolo io olona io miasa amy chancellerie fa mba iarovana le secret le chancellerie zany de tsy teneniko hoe chancellerie ny quel pays le izy niantsona le olona zany hoe tu vois hitanao izy fa io le niteneniko anao iny zany zay vao décider hoe aleo za andeha entre-temps moa zany namana Fleury am'io miteny aminao hoe baigna miala tao ela fa ovonono zalahy ela fa ahoana wa ka nareo no mahafantatra an'io dossier resaka bois de rose io de tsy maintsy amelany zalahy ela de lasa zay natonga nandeha ka ny olona rehetra mieritreritra hoe resaka haute cour de justice ny alako tao Madagasikara tsy atompoko tsy resaka haute cour de justice mihitsy satria fantatra fa haute cour de justice dia efa tsy nisy dossier mikasika an'ity tsony fa resaka assassinat zany no nialako tao Madagasikara zay ny mikasika an'iny ankehitriny dia iarahantsika mahalala ny zava-misy dia mitovy am'izany mode opératoire zany ihany ny mode opératoire makasika ny trafic de tout genre ao a Madagasikara am'izao fotoana zao mitovy am'izany daholo ary zay ny antony mahatonga an'zareo hoe tena atao tous les moyens mba anakanana anay sy anatenina ny vavanay mba satria mafantatra hoe ahoana ny fomba fiasan'zareo ao anatin'le izy zany rehetrarehetra zany no ampahafantariko anareo za zany eto dia
miteny aminareo fa misy olona izay miara-miasa Rajoelina ary ny investigation rehetra international natao moa zany de milaza koa fa mifandray amin'ny Rajoelina mivantana ny acheteur en bois de rose tany Chine. Mifandray amin'ny Rajoelina mivantana reo, mandainga tsy afaka mandany zany Rajoelina fa mifandray aminy. De toute façon nisy vidéo hitatsika nilazan'le chinois zany. Zay le izy. Fa ny zavatra nisy zany tao anatin'le ity zavatra ity dia tadiaviny zareo ny fomba rehetra, ny tadiavana bouc émissaire hoe ty olona ty zany no alefa amin'ny gazety foana, satria zareo tompony gazety, zareo tompony communication, nalefa foana zany le amin'ny gazety hoe iantelba nefa iarahantsika malala io, fa tamin'ny farany tetezanita ny farany nisy exportation de bois de rose tao Madagascar talohany nanendrenanay ho ministre, fa tsy zakan zareo zany le hoe tratrako daholy ny adalana nataon zareo ary zareo tsy afaka ny approcher ana mihitsy. Satria anekdoty anankiray tantarako anareo nisy conseiller ko tao nanantona ana tao sendra nandeha niara sakafo tamin'ny namako teo Ankadiva Ambatonakanga, misy restaurant namanay zay teo, de misakafo eo zay de tonga avy any misy olona anankiray hoe ahoana misy olona te resaka aminao monsieur le ministre, izy de hoe Edy izy Edy Bois de Rose, teneno izy fa miala eo zao de zao, sinon tonga de ho iantsoko gendarme zao de zao. Tahaka tsy teo le olona nilefa. Fa ro manaraka an'izay anekdoty anankiray ihany koa, nisy anaran'olona nenjenay tany Antalaha, tany Asava. Rehefa nenjena io olona io nandeha tamin'ny gazety, io zany anisany hoe azo lazaina le opérateur local io fa tsy le tena baron. Rehefa nenjena io dia nisy conseiller ko tao izy anatin'le fotoana anenjenany olona io zany ny fanao fotoana taminy conseiller teo akaikiny Knaps. Za amin'io sendra mivory amin'ny Fianaratsoa. Ny polisy, satria zay sy nisy ny polisy amin'io mifampiresaka foana hoe tadiavana le olona ny tononony. Ny polisy, nisy ny polisy miantso ana hoe monsieur le ministre manao tatitra aminao fa le olona recherchetsika dia hitany zalahy eo akaiky ny Knaps Ampefloa fa ny manahirana de zao ny conseillernao izay milaza fa ho zandrinao no eo akaikiny resaka aminy. Nantsoko moa le conseillerko dia izy ianao zao eto Ampefloa zao de zao anao dia miala eo, sinon arreteko ianao. Dia miala le zalahy io moa zany tam'izay dia tout de suite après de abrogeko le conseiller tam'izany fotoana zany. Izay après niny moa zany de lasa niady tamiko le io conseiller io lasa solombavam-bahoaka izy ankehitriny, rahabasoa rahabatsara, fa zany hoe lasa nampisaraka ana tamin'ny namako zany ny fiarovana an'izay fahamarinana zay tam'izany fotoana zany. Ny tiako lazaina de tsotra, ny zavatra rehetra misy a Madagasikara amin'izao fotoana zao dia mbola toy ny pratika zay nataony Andry Rajoelina nandritra ny transition. Ny acteur fotsiny mety misy hafa miova, fa ny pratika dia mitovy tsisy valaka.
zany hoe filiera koa ny ovo tamin'izany fotoana zany bois de rose fa ankehitriny a dia volamena. Zay zany a ny ilazako anareo vahoaka malagasy hoe isika ty zany a dia tena tsy heverin'ireo olona reo fa olombelona fa heveriny ho toy ny biby. Zay zavatra tiany zareo atao de heveriny a tsy maintsy ho vita. Tsy afeniko anareo fa tamin'ny talohan'ny namoahana an'ity io zavatra ho ataonay sifflerie io a izay a mbola ho reprogramena moa zany a nanaovana azy amin'ny manaraka dia be da be zany a ny apelina voaray. Misy manao mampitandrina, misy manao menasy, misy moa ny namana tena miconseille hoe tsy aleo vale tsy janonany io fa ohatran'izao de zao hoe non. Raha vo mahakasika ny dignité sy ny dignité ny famille le izy hoa dia tsy avelako mihitsy na amin'olo ny tenako androany ara tsy c'est pas mon problème. Za efa miaina amin'ny zavatra maro be, raha maty a au moins ny taranako zany a mba tsy maloto ny dignitény a no ny adalan'ny olona hafa. Donc manana devoir manazava amin'ny olona. Raha ilaina ny anoratra boky mahakasika an'izany dia ho ataotsika boky le izy a structuré tsara chronologiquement, mazava tsara hoe zao daholo ny zavatra misy. Fa raha vao resaka dignitéko ny kitihina zany ao anatin'le izy dia tsy maintsy mireagira fa ao anatin'ny fanajana ny lalàna tanteraka satria navelako mihitsy tapitra ny folo taona izay a misy an'le obligation de réserve dia ny teny a. Raha sao de misy anampina kely a ny rahalahy Charles Andrena Soavina mahakasika an'izay a fa ianao koa de anisany nafantatra tsara ny momba ny raha bois de rose io a nandritra ny transition satria tao amin'ny fisy ianao tao amin'igny. Zay ngamba fa dia misaotra betsaka atsika mamerina ny fialantsiny amin'ny fahatarana noho ny antony teknika, mamerina ny fialantsiny ihany koa ho an'ny namana Fleury Rakotomalala fa mifampiantso moa tsika amin'ny rahalahy rehefa avy eo a ahafahantsika manao ny misimisy kokoa anatsarana kokoa amin'ilay izy. Isaorana ihany koa ny rahalahy Colonel Charles izay niditra nanamafy fa tena mpanao trafikana bois de rose ihany koa ny anabavin'ny Rajoelina dia ivoahirana izay lasa pasteur moa amin'izao fotoana izao fa tamin'izany fotoana zany izy zany dia mpanao trafikana bois de rose gaiky vavy mihitsy. Zay ngamba ny tokony misy fa dia misaotra betsaka atsika rehetra. Dia ahoana ny fandehany? Dia ahoana ny fandehany? Dia ahoana ny fandehany? Anarahanao ireo fanehoan-kevitra politika mahasamihafa eto amin'ny Mas Madagasikara TV. Dia ahoana ny fandehany? Dia ahoana ny fandehany?